ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia faty izay manodra ny fiarabana ho anareo mpanaraka ny onjam-peo radio Vaovao Mahasoa, nahavita soamantsara ny fankalazana sy ny fahatsiarovana ny andro izay nandresen'ny Tompontsika ny fahafatesana, nandreseny ny fasana ka nitsangana no velona, ary dia velona ny Andriamantsika, mpandresy izy ary dia mpandresy koa isika ao aminy sy miaraka aminy. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra sy midera anao izay manome voninahitra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, ny nanomezanao an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay, noho ny nanehonao ny herinao sy ny fandresenao ny fahafatesana ka nanomezanao voninahitra an'i Jesosy Kristy tompo, izay Andriamanitray, izay tomponay, izay santatry ny fiainana mandrakizay, santatry ny fitsanganana amin'ny maty ho anay. Isaorana sy hankalazana anao izany satria fitiavan-dehibe no naseho anao fa rehefa avy niaritra tamin'ny fahoriana, ny fijaliana, ny hery sy ny latsa, ny fanenjehana, ny ratra maro samihafa sy ny kapoka maro samihafa Jesosy Kristy dia niaritra ny fahafatesana, kanefa tsy azon'izany notazomina izy fa dia naneho ny heriny, naneho ny voninahiny, ka dia resy ny fahafatesana, nitsangana ho velona ny tomponay. Dia faly izay midera sy mankalaza anao noho izany, ary dia misy mananteny izay fa tahaka nandresen'i Jesosy Kristy no handresenay koa raha hatray ny tonga ny fotoana izay ilanay amin'ity tany ity, ka dia miara-manjaka aminao Jesosy Kristy ary hiara-belona aminy izahay amin'izany fotoana izany, amin'ny toerana izay fanomananao anay. Ankehitriny misaotra indrindra ny amin'ny teninao mivelatra eo anatrehanay. Fanahinao masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy, ka diovy ny fonay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, mba hitoeran'ny fanahinao masina hampianatra anay, tarika anay amin'ny fandinihana ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Andeha jerentsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2, ny 2:12 dia mijanona eo amin'ny 5:20. Asan'ny apôstôly toko 2, ny 2:12 ka hatreo amin'ny 4:20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry lehilahy Israely, mihaino izao teny izao. Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany, dia efa natolotra araka ny saina niniana sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo, dia nomboanareo sy novonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna, fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaitaina ny fahafatesana, satria tsy lahitra n'izany no azonina izy. Ray masona, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha hiverenantsika ny tantara dia izao. Efa nilaza meloha Jesosy Kristy tamin'ny mpianany fa hiaritra fahoriana izy, hiaritra fijaliana izy, hiaritra fanenjehana izy, ary hovonoina nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo.
Izay no nolazain'i Jesosy Kristy mialohan'ny fotoana. Ary tsy indray mandeha fa intelo na mihoatran'izany raha no nolazany izany hafatesany sy hitsanganany amin'ny maty izany. Na hainao an'izany ny mpianatra sy ireo olona izay nanaraka azy. Fa teo ihany koa nefa ireo fahagagana maro samihafa sy ireo fahamantarana maro samihafa izay nampanaovin'Andriamanitra azy mialohan'izany rehetrarehetra izany. Ary raha voalaza eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 2:22 amin'ny tapany farany dia hoe tahaka nefa fantatra ireo ihany. Izany hoe fantatry ny taranak'Israely, fantatry ny Jiosy, fantatry ny olona nionina tany Jerosalema sy manodidina. Satria nalaza anie izany famantarana sy fahagagana nataon'i Jesosy Kristy izany. Tamin'izany fotoana izany ka dia nalaza izany tantara rehetra izany. Na ny teny izay notenenin'i Jesosy Kristy ny amin'ny hijaliany sy hafatesany ary hitsanganany amin'ny maty, na ny famantarana sy fahagagana izay nampanaovin'Andriamanitra azy ho hitan'ny olona rehetra, ho hitam-poko, hitam-pirenena, hita maso fa tsy nafenina. Dia izao nahita an'izany ny Jiosy, nahita an'izany ny Israely izay miresaka amin'i Jesosy Kristy eto. Fa saingy izao ny zavatra nampalahelo, natolotra novonoina teo amin'ny hazo fijaliana ihany Jesosy Kristy. Noho ny tenin'ireto olona izay manodidina azy tamin'izany fotoana izany reto, noho ny tenin'ireto Jiosy Israely reto. Satria ny vahoaka izay niantso tamin'ny fotoanan'ny alahady mialohan'ny Pasika, ny alahadin'ny Sapan'ny zany raha ohatra ka jerena amin'ny tetik'andron'ny fiangonana sy ny liturjian'ny fiangonana, dia niantso ireo olona ireo hosana ho an'ny Zanak Davida, fiobiana, fankalazana, fiderana, fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra, fanomezam-boninahitra an'i Jesosy Kristy no lazain'ny olona tamin'izany fotoana izany, nataon'ny olona hirahira. Rehefa niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy Kristy ka tangina ilay zanabiriky. Ary na ny jentilisa aza dia nanatrika sy nahita izany ihany koa. Satria tamin'izany fotoana izany ny jentilisa no nanapaka ny firenena Israely dia ny fanjakana Romanina sy ny maro samihafa. Fa ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany, ireo londohan'ny mpisorona sy londohan'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ihany koa, mpisorona be, mpanorandalàna, ny fariseo, ny sadoseo sy ny namany, dia nahita ihany koa izany fiobian'ny olona ny Jesosy Kristy izany rehefa niakatra ho an'i Jerosalema izy. Ary dia anisan'ny vakovavy ireo hoe mahery Jesosy Kristy. Dia nahita mihitsy hoe teny manko ny fariseo sy ny mpanodalàna, hitanareo izany, tsy mahay faninina ireo mihoatra amin'ny Jesosy Kristy fa efa lasa manaraka an'i Jesosy Kristy daholo ny olona rehetra, betsaka efa nanaraka azy. Nahita an'izany fahefana, nahita an'izany fiobiana izany ny ankamaroan'ny olona. Fa izao anefa noho ny fitiavan-tena, noho ny fitiavam-boninahitra, noho ny fahankahalana ny marina, fahankahalana Jesosy Kristy, dia ireo olona nanao fiobian'ireo ihany no mivadika ny tena hoe homboy amin'ny hazo fijaliana izy, mendrika no faty izy. Izany hoe ny olona izay nahita ny famantarana sy fahagagana nataon'i Jesosy Kristy, ny olona izay nandre ny teniny no nanao hoe homboy amin'ny hazo fijaliana izy, fa Barabasy ilay mpamono olona alefa ho anay. Raha fitinina ny tantara dia izany no izy. Ireo olona ireo nioby Jesosy Kristy ireo ihany no mbola niteny indray taty amin'ny fotoana farany hoe mendrika ho faty izy, mendrika ho aloana izy, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ny olona izay nahita ny fahagagana sy famantarana sy nandre ny fampianarana maro samihafa izay nataon'i Jesosy Kristy no nanolotra azy homboana tamin'ny hazo fijaliana. Raha dinihana izany aloha ny anankiray dia izao, fitaovana anankiray nampiasain'ny devoly hamadihana an'i Jesosy Kristy Jodasy. Fa rehefa tena dinihana, tsy Jodasy ihany no namadika an'i Jesosy Kristy fa be dia be ny olona namadika an'i Jesosy Kristy. Tsaiko ny tena marina hoe holazaina hoe anisan'ny namadika an'i Jesosy Kristy koa ve Petera rehefa nanda azy intelo. So ahoana no ilazana an'i Petera? Fa Jesosy Kristy efa niteny mialoha tamin'i Petera hoe mbola tsisy akomanena dia anda intelo ianao. Ary tanteraka koa izay zavatra nolazain'i Jesosy Kristy tamin'i Petera izay. Nilaza ny mpianatra indrindra fa Petera fa tsy andao an'i Jesosy Kristy, tsy andahan'i Jesosy Kristy, ninninona mitranga.
na iara-maty aminy aza. Kanefa dia raha mahafantatra fa intelo nandahany Jesosy Kristy Petera ary niozonozona, nianiana ho tsy mahalala an'i Jesosy Kristy. Hatreto izany aloha raha jerena dia izao, ny olona rehetra izay nahita ny fahagagana sy ny famantarana sy ny asa lehibe nandre ny tenin'i Jesosy Kristy hatramin'ny mpianatra aza dia nandao azy rehefa tonga ny ora mafaitra sy mangidy indrindra izay hiaretan'i Jesosy Kristy. Satria ny ankamaroany na mpianatra tena nanaraka azy aza dia tsy sahy nanatona azy, niseho tsy nahalala azy ary nanao tazan-davitra, tsy sahy nijoro vavolombelona ho namany, tsy sahy nijoro vavolombelona ho mpianany, tsy sahy nijoro vavolombelona hiaro azy. Izay zava-misy. Kanefa dia izao ny tenin'ny Tompo tsy maintsy tanteraka. Ka eto Petera dia mitantara amin'ireto zanak'Israely reto hoe izy efa natolotra araka ny saina ny nina sy ny fahalalàn'Andriamanitra rahateo dia nomboanareo sy nivonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tan-dalàna. Mahitsy be ilay fitenin'i Petera eto hoe nomboanareo sy nivonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tan-dalàna, novonoina Jesosy Kristy. Kanefa dia izao amin'ny 4:20 Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaitaina ny fahafatesana satria tsy laitra n'izany no azonina izy. Na novonoina aza Jesosy Kristy, na maty ara Jesosy Kristy, na nalevina aza Jesosy Kristy, dia Andriamanitra efa nampanantena fa hanangana azy amin'ny maty, dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tokoa izy. Ary ny herin'izany Jesosy Kristy natsangana tamin'ny maty izany no mbola mahatonga antsika mino tahaka izao. Satria mazava tsara ny tenin'ny apôstôly hoe apôstôly Paoly, raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary foana koa ny toriteninay. Izany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Korintianina 1:10, aloha. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana ny finoanareo. 7:7, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Izany hoe ny fananganana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no tsy mahafoana ny toriteny ary tsy mahafoana ny finoana kristianina hatramin'izao ary mahafaka ny fahotana izay nataon'ny zanak'olombelona. Izay izany, miorina amin'ny nananganana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ny finoantsika sy ny toritentsika. Izay izany no pirofo dia antsika maso amin'izao fotoana izao fa natsangana tamin'ny maty tokoa i Kristy. Misy tantara kely anankiray tantarakeo anareo ty. Rehefa tonga ny andro Pasika dia nisy mpitory filazantsara anankiray nisafidiny hoe tsy handeha any am-piangonana fa hitory teny ankalamanjana no ataony mandritra n'iny alahady atsiarovana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty iny. Satria izao ny teniny, misy ny olona tsy ho tonga any am-piangonana mihitsy androany fa misy no any am-piangonana. Ka avy aleo za hitory, anambara, ilaza ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty amin'ny olona izay any ivelan'ny trano fiangonana sy ny trano fivavahana. Dia lasa izy nandeha nitety vohitra sy tanàna, nitety sisin-dalana, nitety tsena maro samihafa, nitoriny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia mazava tsara fa nolazainy ny voalaza ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko 2 izay mitantara ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty rehefa nifoha maraina ry Maria nijery tany amin'ny fasana ary Petera sy ny namany dia ny hoe nitsangana tokoa Jesosy Kristy. Ary rehefa hariva miseho tamin'ny mpianany Jesosy Kristy. Izay foana izany no nitoriany ny hoe velona Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, nandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy. Dia nisy lehilahy anankiray mpitarika posy no asany, izany hoe mandeha mivezivezy, mitondra olona mankety sy mankeroa amin'ny posy no asany ary dia niasa koa izy tamin'io alahadiny ny Pasika io, vezivezy. Fa rehefa nandeha ilay mpitory teny, nandeha ilay mpitarika posy dia nahagaga dia izao, izay toerana hijanona an'ilay mpitory teny ka hitoriany ny amin'ny hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia izao, mandalo eo koa na mijanona eo koa na manatitra olona eo koa ilay mpitarika posy, ilay mpitondra posy, dia maheno tsara ilay toriteny lazainy ilay mpitory ny filazantsara foana. Farany tsy naharitra ilay mpitarika posy dia nanatona ilay mpitory teny rehefa nijanona izy dia izao no teneniny, fa ianao ve rangahy, tsy mahita ho lazaina afa-tsy izany hoe Jesosy Kristy hoe nitsangana tamin'ny maty sy nitsangana velona izany foana ve? Izany foana ve no lazainao? Tsy mahita ho lazaina afa-tsy izany ve ianao? Fa androany aho zao efa indimy na hainao anao miteny an'izany. Izay toerana alehako rehetra dia izany foana no lazainao.
tsisy zavatra hafa azonao tenenina sy azo ambara ve? Dia hoy ilay mpitoro ny filazantsara. Indimy izany ianao androany na ianao anotorony amin'ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty. Ahoana ny fiantraikan'izany? Fandrenesanao indimy ny amin'ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty izany. Dia hoy ilay mpitarika posy. Inona moa izany no hidirako amin'izany? Tsisy hidirako izany fa anao izany. Ianao mitantara an'izany, ianao milaza an'izany, ianao no mitory an'izany, ianao be resaka amin'izany dia anao izany fa tsisy hidirako izany. Dia izao no tenenin'ny ilay mpitoro teny. Ianao ve mino hoe nitsangana tamin'ny maty koa Jesoa Kristy sa tsy mino? Ianao ve mino hoe nisy izany Jesoa Kristy izany sa tsy mino? Dia izao no tenenin'ilay mpitarika posy. Ahoana moa no hinoko an'izany? Zavatra tsy fantatro anie izany, tsy mahalala an'izany aho. Dia hoy ilay mpitoro teny. Nefa tokony hafantatra ianao izao, satria indimy ianao izany no efa nandre ny amin'izany hoe Jesoa Kristy izany sy ny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty nandresen'ny fahafatesana androany fotsiny. Dia inona no ataonao? Inona fiantraikan'izany amin'ny fiainanao satria efa mahafantatra ianao izany, efa nandre ianao izany. Izao no tenenin'ilay mpitarika posy. Ny ano fantatro miasa, mitady vola, mitondra posy, azahoana vola hanaovana ny adidy sy hamelomana vady aman-janaka. Fa tsisy hidirako mihitsy ny zavatra lazainao. Hoy ilay mpitoro teny. Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra, Andriamanitra manana ny fotoany, Andriamanitra manana ny fomba hitoriany ny filazantsara. Ka fitoriana ny filazantsara ho anao izay androan'izay andresy lahatra anao, ahatonga anao ino sy handray an'i Jesoa Kristy. Ka ahoana ny hevitrao? Dia izao no teneny, ny ahoana moa ny ahalalako hoe marina ny zavatra teneninao na diso? Tsisy fomba ahafantarako hoe marina sa diso ny zavatra teneninao ary tsy manam-potoana tena hienonanao. Ahoana ny hanaporofonao fa nitsangana tamin'ny maty koa izany Jesoa Kristy izany, hoe velona tokoa ary nandresy ny fahafatesana tokoa. Dia hoy ilay mpitoro ny filazantsara. Ity ny Baiboly ao anatin'ity Baiboly ity no hanaporofoko aminao fa nitsangana tamin'ny maty Jesoa Kristy nandresy ny fahafatesana Jesoa Kristy. Dia hoy ilay rangahy hoe za tsy manana ohatran'iny, za tsy mpamaky ohatran'iny, za tsy mpampiasa ohatran'iny, za tsy mpitondra ohatran'iny. Ahoana no hinoko fa marina izay voalazanao ao anatin'iny? Dia izao no tenen'ilay mpitoro filazantsara. Raha mety ianao, raha sitraka ao omeko anao ty fa vakio dia dinio izay lazainy dia mino fa anana fiainana hafa mihoatra noho izay efa niainanao ianao na mbola eto tany aza, indrindra fa itoy any an-danitra izany, satria izay no antony nahatongavan'i Jesoa Kristy dia ny hamonjenan'ny olona mba hidiran'ny olona amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia niraisin'ilay mpitondra posy ary ilay Baiboly. Izao no eo anatin'ny saina hoe aleo raisina fa ny olona raha hoe mividy antony, za misy mamy maipoana raisiko tiana dia tsy misy ilako azy aza. Izay no tao anatin'ny saina. Dia niraisin'ilay Baiboly. Dia nisaotra izy ary rehefa avy nisaotra izy dia nifanao veloma dia nisaraka. Fa rehefa nisaraka izy dia izao nampirimin'ilay rangahy tsara. Ao anatin'ilay posy ireny moa misy ohatran'ny fitoeran'entana kely izay ao ambany seza ao. Napetrany tao ambanin'ny fitoeran'entana ao ambany seza iny ilay Baiboly. Izy tsy nampiasa fa napetrany soamantsara tao ilay dia mipirina tao dia isak'izay mandeha izy dia ao izany ilay Baiboly. Manaraka azy amin'izay alehany fa ao ambany seza ao ipetrahan'ny olona ao ambany seza ao. Dia nisy fotoana mifankahita, fampatsiaro satria efa mifampiresaka dia fankahita izy ilay mpitoro teny. Dia izao no nataon'ilay mpitoro teny. Rehefa vita ny resadresaka fifanatsafana sy ny namana dia izao no tenen'ilay mpitoro teny hoe aiza ny Baibolinao? Efa novakianao ve ny Baibolinao? Efa nampiasainao ve ny Baibolinao? Efa nianaranao sy niainanao ve izay voambara ao? Ary efa novakianao ve ilay manam-pirofo ny fitsanganan'i Jesoa Kristy amin'ny maty? Ninonao va izany? Dia niketrona ilay mpitondra posy dia namaly hoe izany mikarama mitarika posy no raharahako tsy misy fotoana hamakiako ny Baibolinao fa mipirina soamantsara izy. Fonosika tsara dia mipirina soamantsara ato ambany sezana posy ato ilay izy. Na raha eo ilay mpitoro filazantsara dia nisento hoe nanomezako anao an'iny anie dia ianao ilay hoe mitady ny pirofo fa velona Jesoa Kristy, nitsangana tamin'ny maty Jesoa Kristy, mpamonjy Jesoa Kristy. No ianaranao ny fiainan-danitra sy ny fiainana mandrakizay, ny fiainana kristianina, izay no nanomezako anao an'iny. Fa tsy hoe apetraka ao ambany sezana posy. Anahana fotsiny ilay rangahy satria tsy hitan'izay tenenany ary menatra izy.
Lazaiko anao ozy izy ilay mpitory-teny fa ny teny izay voambara ao anatiny iny dia tena fiainana ho an'ny olona rehetra. Fahasambarana ho an'ny olona rehetra, mitondra fiadanana ny zavatra izay voasoratra sy ambara ao anatin'iny Baiboly iny. Dia mahatihatoka ianao raha ohatra ka ianao manana Baiboly, nomena Baiboly maimaimpoana kanefa ianao ka tsy mbola namaky izany, tsy mbola nampiasa, tsy mbola nandinika ary tsy mbola niaina mazava ho azy, tsy mbola niaina araka izay voalaza ao anatiny ianao. Dia ianao ilay voamafy indrindra. Ry havana, betsaka anie no ohatr'izany e, manana Baiboly fa tsy mampiasa Baiboly izany. An'ity mpitondra posy ity dia tena nataony amin'ny tsy tokony hanaovana azy satria ao ambany seza izay fipetrahan'ny olona izay hoentiny rehetrarehetra, atao fipetrahan'ny olona rehetrarehetra ny anazy ilay Baiboly izay nomena azy. Fa mety hisy mbola ratsiratsy kokoa noho izany raha nanaovan'ny olona amin'ny Baiboly. Asa any amin'ny fitoram-pako ve sa any amin'ny fitoerana zolodira sa any amin'ny fitoerana korontanentana no mipetraka ny Baiboly. Fa ny Baiboly dia natao ampiasaina, atao iainana. Anam-porofona fa velona Jesoa Kristy, tsangana tamaty Jesoa Kristy ary Jesoa Kristy no fiainana ho antsika, fiainana mandrakizay. Ka noho izany ataovy izay hanananao ny Baiboly tenin'Andriamanitra. Ataovy izay hanananao fotoana andinihana sy hamakiana ianarana ny Baiboly. Ataovy izay hanananao fotoana iainana araka izay voalaza ny Baiboly fa ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty no fandresena ho antsika ary ny Baiboly ao no anam-porofona fa velona Jesoa Kristy. Anisan'izany io voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 io. Ny voalaza any amin'ny Korintiana 1 toko 5 teo hoe latsanatsangana Kristy dia foana ny toron-tenay ary foana ny finoanareo. Porofo izany fa mbola tsy foana ny finoantsika, mbola tsy foana ny toron-teny satria mihaino an'izany tsika. Dia porofo izany fa natsangana tamin'ny maty ary velona ny tompontsika dia Jesoa Kristy nandresy ny fahafatesana. Izay ny hafatra ho antsika androany. Mino aho fa samy handray ny tandrify azy ny tsirairay avy. Fa mialohan'ny hamaranana dia misy fampatsaivana ity. Ny ratsana fanantenana vokovoko manga ifitsika amin'ny rehetra, indrindra ny manodidina n'Antananarivo, manodidina ny Imeritsiatosika, manodidina ny Arivomamo, dia mifanao fotoana isika amin'ny fitsangatsanganana amin'ny asabotsy izao. Manomboka amin'ny 7 ny fanompoam-pivavahana. Dia isy ireo karazana lalao maro samihafa, isy ny fanatanjahantena, isy ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy dia, isy ny sakafo amidy isan-karazany hamatsiana antsika sy hanohanana ny tetikasa. Ny toerana nanaovana ny fitsangatsanganana io dia eny Imeritsiatosika, ampitandrefa amin'ny finanana izy io eo Ambatomanga. Izany hoe tonga Imeritsiatosika dia menandrefana kely ao amin'ilay tany izay novidintsika hanaovantsika ny ivon-toerana. Dia manasa antsika rehetra ho tonga maro any hanatanteraka izany fitsangatsanganana izany ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra, ho fanatanterahana ihany koa ny hetsika izay hoentina mitady ny vola, hanatanterahana ny asan'Andriamanitra izay miandry antsika amin'io toeran'io. Dia manantena ny fahatongavantsika rehetra maro izahay mpiandraikitra aty amin'ny foibe izay manao ny filazana sy ny fiantsoana. Maro no efa misoratra anarana ny amin'ny fandraisana anjara maro samihafa any, ka dia misy manantena izay fa ahafinaritra ny fiarahana ary indrindra fa tena ho fitoriana ny filazantsara sy tena ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny andaniantsika io tontolo andro io eny Imeritsiatosika. Izay ny hafatra hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny fotoana izay afaka natokana androany hampitana ny hafatrao, hampitana ny teninao, ny fanentanana ny amin'ny asanao tamin'ity tolakandro ity. Mino izay fa ianao no miasa, ianao no mampiteny anay ary dia fananao masina miasa ao anatin'ny tsirairay avy, ahafahan'ny tsirairay avy mantanteraka ny tandrify azy tsirairay avy. Dia hampianatra anay isan'andro ianao ny amin'ny teninao ka tena ho fiainanay izany. Ary indrindra fa hampianaro anay fa vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty izahay izao, ny amin'ny finoanay sy ny amin'ny toron-teny izay mbola tsy foana. Ary dia mino izay fa samy manaiky, samy mino izany fitsanganan'i Jesoa Kristy izany izahay tsirairay avy izao, ary samy manaiky samy mino fa hitsangana tahaka azy, andesy ny fahafatesana
ary dia hanana fiainana mandrakizay rehefa avy mandresy ilay fahafatesana faharoa. Izany no angatahana amin'aran'i Jesosy. Ary dia mangataka izay hoe taio ny mpiainy rehetra amin'ny lafiny rehetra. Tahaka izay nanambiana anao sy ny tahianao ny fanahin'ny tsirairay avy no hanambiany tsirairay avy ihany koa amin'ny zavatra rehetra, amin'ny asa fivelomana, amin'ny adidy aman'andraikitra, n'inona tandrifin'ny tsirairay avy dia ambino amin'izany tsirairay avy mba vita be ahefa izay anjara tandrify amin'ny fanompoana anao Andriamanitra. Izany no angatahana amin'ny anaran'i Jesosy dia tonononay ho amin'ny mpanomponao rehetra izay manaraka izao fandarana sy onjam-peo izao ny fiadananao koa tanterao amin'ny tsirairay avy izany. Amen. Dia metraka mandra-piona mandra-pitafa amintsika rehetra indray ry havana amin'ny herin'ny noto izao raha toa ka mbola sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.